Nanatanteraka varavarana misokatra ho an'ny rehetra nanomboka androany sampana mpamonjy vonina etsy tsara lalàna hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana fa 580 taona n'izy ireo. Mpamonjy vonina, vahoaka miaramenta namonjy vonina. Io no lohahevitra noraisina amin'izao fankalazana fa 580 taona nisian'ny mpamonjy vonina eto amintsika izao. Misongadina nandritra ity varavarana misokatra ity fa hatreto dia 3 mpamonjy vonina maty teo ampanantanterahana ny asany hatramin'izay njohon'izay. Notsindriana ihany koa fa tena lasa vitsy sisa ny bouche d'incendie mandeha araka ny tokony ho izy eto amintsika. Raha 10 tapitrisa ariary ny vidiny iray amin'izy ireny dia manam-pikasana ny vidy 4 ny sampana mpamonjy vonina. Anisan'ny taraina amponina amin'ny mpamonjy vonina matetika ny fahataran'izy ireo rehefa mitranga ny loza. Zavatra atao androany ity dia fanokafana ny varavarana misokatra na exposition izy tsika amin'ny teny mahazatra eto amin'ny vondrona mpamonjy vonina amin'ny tanàn'Antananarivo. Mankalaza ny fa 580 taona izahay dia etsika anankiray ao anatin'izany fankalazana fa 580 taona izany ny varavarana misokatra mba ahafantaran'ny mponina Antananarivo ny zavatra tena ny asa rehetrarehetra ataon'ny mpamonjy vonina Antananarivo mba ahitany ny mponina Antananarivo ny fitaovana ampiasaina ny izy ity sakrifisy ataon'reto mpamonjy vonina reto amin'ny famonjena atsika mponina eto Antananarivo amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Ho fampafantarana ny asan'izy ireo ary tafiditra indrindra ny fanamariana ny fankalazana fa 580 taona nisiny ny anaovana ity varavarana misokatra ity izay tsy farana raha tsy ny 17 ny volana Novambra. Isany koa ny herinandro avy io ny fandraisana ireo fitaovana omen'ny mpamonjy vonina avy any Vendée.